Iray amin'ireo trano hoe fahita eny amin'ny garan'ny Sorano eny ny vomeran'ny ranomasimba indiana izay manana tetikasa samihafa atongavana amin'ny fampandrosoana maritra eto amintsika toy izao ny zava-misy eny an-toerana. Eto amin'ny stand ny Commission de l'Océan Indien ireo projet régional izy ity dia ny financen'ny Union européenne anankefatra no hitanao ireo eto amin'ity journée de l'Europe ity. Ny nahiato azy zany misy ny projet smart fish nefa ela indrindra tamin'ireto dia pêche zany tout ce qui est gouvernance des pêches, surveillance des pêches, commerce, resaka tontolon'ny fanjonoana dia misy koa ny projet biodiversité zany hoe tontolon'ny voajanahary rehetrarehetra ny arena voajanahary rehetrarehetra dia misy koa ny projet izay anisan'ny ngeza be ny projet Islands dia ny resaka fampandrosoana maritra marihana aloha fa ny commission de l'Océan Indien dia ny politique générale raisiny dia mifandraika amin'io fampandrosoana maritra daholo zay no mahatonga ilay manao andreo ary maha projet régional azy eto amin'ny sanany eto amin'ny Océan Indien tafiditra zany ny firenena anankidimy izay membre ao anatin'ny commission de l'Océan Indien.